7 marsa 1770 7 marsa 4 tolom-panafahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana ho fahatsiarovana ireo izay ny tolona ho an'ny fahafahana ho an'ny tanindrazana ho an'ny Madagasikara ho fanamafisana ny famelomanao ampon'ny taranaka malagasy ny fitiavana ny tanindrazana eo ambany fiahin'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina sy ny ministry ny filolanda sa ivelo lalamonja delphin andro natokana ho fahatsiarovana ny fahafito amin'ny 70 taona ny tolom-panafahana ho marina ny 7 martsa eny amin'ny maozolea avaratra Ambohitsaina sy any Moramanga 7 martsa 1770 7 martsa 4 tolom-panafahana fitiavan-tanindrazana no fototry ny fampandrosoana